Adantsika trany amin'indry fa efa vita arika ko miandry ny tompony ireo trano izay namboariny ministera-panjakana misahana ny fanatanterahana ny tetika asan'ny filoham-pirenena sy ny fanajariana ny tany tamin'ny alalan'ny analogue amidy amin'ny vidiny mora dia mora raha ny fanampanazavana azy ireto trano ireto. Nitanterahina ny sabotsy 17 jona lasa teo teny amin'ny foiben'ny analogue ny fanokafana taratasy ahafahana mahazo ny trano zato eny Anosy Alina Ambohidratrimo, trano izay mitentina 520 tapitrisa ariary hatramin'ny 730 tapitrisa ariary. Antota taratasy 920 no voarain'ny analogue. Petraka koa ny fanontaniana hoe maninona moa no natao paiement-comptant araky ny teny vazaha ialana tsiny na natao tolo-botsitra. Maninona ekena manao tolo-botsitra ny manakarena ihany ve ny azo azy, tsy dia izay loatra le izy fa araka ny nambarako taminareo teo ny orinasa nanao an'ireo trano ireo nanomboka tany amin'ny 2012 sy 2012 dia mbola misy tsy voalohatra amin'izao. Na nanao ny initialy io za mbola antsasaka mahery kely ny karaman'ny orinasa nanao an'izy aza ny voaloha. Dikan'izay mba fantatry roa taona telo taona kosa rariny loatra le olona raha mba efaina zany na dia tsy voaefa en totalité satria be loatra ny tosa amin'ny analogue dia zay no mahatonga le izy hoe lasa ekena manao tolobidy fohy indrindra agnatin'le izy. Ankoatra ny etsy Anosy Alina Ambohidratrimo dia isy ny asa fanorenana trano amin'ny vidiny mora ny faritra ivelana Antananarivo. Anisan'ny anorenan'ny analogue trano fonenana amin'ny vidiny mora ny any Antsirabe sy Mahajanga.